avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Tsy ho tahaka ny zava-misy ankehitriny no iainan'ny vahoaka malagasy raha ny fampanantenana no mitondra fiovana sy fampivoarana. Vaovao ny taona saingy mijanona ary vao maika mihamafy ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena eto amintsika. Aina hiteraka fipoahana ara-tsosialy goavana amin'ity taona ity ny fiakaran'ny vidin-tsolika, hitarika fitanganan'ny vidim-piainana hoy ny mpahay toekarena nanaovana fanadihadiana. Ny vahoaka izay tsy afaka miary no ny fatapahany herinaratra lavariny sy ny tsy fitsindrano kanefa ny fepetra raisy ny fanjakana ankilan'izay tsy hita raha ny fanazavana. Tratehaka atao amin'ny faridranomason'ny boe no maly ireo teratany vahiny maromaro ny kiasa iondrana tsokosoko ho an'ny nosy Komoro, teratany somaliana, etiopiana, komoriana ary malagasy manodidina ny 700 ireo tratra ireo ary ny tanana natao andro maso ao amin'ny vondrotokoparitra ny fiadidiany Jandarmaria ao amin'ny faritany ny Mahajanga izy ireo. Miaritra ny fidangany vidim-piainana ny Tatsaha ao amin'ny kominy Tomasina ambanivohitra amin'izao fotoana. Tafiakatra 4,000 ariary ny kilaombary eny amin'ireo mpanjara. Tsy mandeha amin'izay laoniny ihany koa ny fambolem-bary noho ny tsy fisian'ny rotsakorana ka ina ny sy ny anoanana amin'ity taona ity. Any ivelany, nisokatra androany tao pariny fitsarana mikasika ilay raharaha famatsim-bola tsy ara-dalàna avy amin'ny Muammar Kadhafi nentina nanoanana ny fampelezan-kevitry ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy ny taona 2007. Olona misy 30 ny akatra fitsarana manoloana ity raharaha ity ka isan'izany ankoatr'ity filoha frantsay teo aloha ity ireo minisitra 3 teo aloha tamin'ny fitondrany. Ny andininin'ireo avy hatrany ary. Alin'ny alatsinainy na janoary taona 2022 manatitra ny araba tompo kilasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ity alina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny matoa andahatsoratra avy hatrany ary dia isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy tahaka ny mahazatra tsy tahaka ny zava-misy no iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana raha ny fampanantenana no mitondra fiovana sy ny fampivoarana. Vaovao ny taona saingy mijanona ary vao maika mihamafy ny olana ara-tsosialy sy ny toe-karen'ny firenena. Arahoary ny matoa andahatsoratra. Vaovao ny taona saingy mijanona ho tahaka ny teo aloha ny olana sedrain'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro. Vaovao ny taona fa ny fahatapahan-jiro fahatapahan-jiro ihany, ny tsy fisian'ny rano tsy fisian'ny rano hatrany sy ny maro hafa. Araka ilay tenin'ny filohan'ny FDKM tao anatin'ny 4 faran'ny taona manao hoe taona vaovao ny lay kely, ny taona fotsiny no vaovao fa izy mijanona ho tota kely. Mijanona trano ny olana ny delestage satria tsy ampy ampihodinana ireo milina rehetra ny solika eo ampelantanana kanefa miankina amin'ny solika ny ampahany betsaka amin'ny famokarana herinaratra ny jirama ka isan'izany ny eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Manampitrotraka izany ny fiainan'ireo tondradrano mpamokatra herinaratra vokatra tsy fahampity ny rotsakorana hoy ny eo anivon'ny jirama. Tahaka izany ihany koa ny olany rano tsy tonga hatrany amin'izay antefany ny rano trinjaraina noho ny fahanteran'ireo fantsona mpitsinjara azy ireny. Manampitrotraka ihany koa ny tsy fahampiana manoloana ny fitombon'ny mponina. Ny vidim-piainana efa tsy resahana intsony amin'izao taona vaovao izao ary vao maika aza hialafo hiakatra hatrany ny fiainana raha miatra ny fampiakarana ny vidin-tsolika. Tsy ho tany saina avokoa ireo olana mitranga fa ny feny dia efa voalaza ny kardinaly Désiré Tsarahazana nandritra ny 4 ho an'ny taona vaovao iny. Efa tena tsy rariny intsony ny fahoriana sy ny fahantrana mahazo ny vahoaka malagasy ankehitriny hoy izy. Mangetaheta ambony lakana ny vahoaka malagasy any ka lasa mitady hevitra hitady fiainana metimety kokoa any ivelany. Ny mahagaga ao anatin'izany rehetra izany dia ilay hoe misy eto amintsika milamin-tsaina ao amin'ny fanaovan-dratsy, misy ihany koa ireo mamono fanahy sy mamono eritreritra ka minino kipo manoloana ny fahoriany ny mpiray tanindrazana aminy. Ratsy izany tokoa ve
isy ireny karazana bibina miseho eny anivon'ny fiarahamonina ireny. Tranga tsy fahita teto amintsika izany hoe fanapahan-doha, fakana voamaso, alatra tova, alatra varira sy ny maro hafa. Tsy mbola nisy teto amintsika ireny karazana fanafiana amin'ny tapiadina isan-karazany, ka sady voaolana ny vehivavy, ny fananana iray manontolo lasany ny dahalo. Mbola tsy nisy teto amintsika ihany koa izany filazana, fa i Madagasikara tsy maintsy mandroso, kanefa fiamorana no hita. Izany no isan'ny antony mahatonga ireo filoham-piangonana eto amintsika ilaza sy anamafy omben'ombeny, fa mila mibebaka isika mianakavy. Maro ihany koa nefa no milaza manoloan'izany fa efa tsy misy azontsika antenaina intsony eto amin'ny firenena, ka mety toy izay ve no mahatonga ny ankamaroan'ny malagasy hitady lalana makany ivelany. Raha ny kabary sy ny fampanantenana mantsy no nanova zavatra, tsy efa mba nisy zava-baovao hita sy azo tsapahitanana ve amin'izao taona vaovao 2024 izao. Raha ny anatra sy ny afatra no mampiova famindra eo amin'ny mpitondra sy atokony, tsy efa naman'ireo firenena mandroso ve Madagasikara izay tsy mitsaha-miemotra amin'izao fotoana. Aina hiteraka fipoahana ara-tsosialy goavana amin'ity taona ity ny ofekarana ny vidy-solika, hitarika avidanga ny vidim-pianana ho ny paitoekarina nanovana fanadidina. Ny vahoaka izay tsy afaka miary no ny fahatapan'ny herinaratra lavareny sy ny tsy fisindrano, kanefa ny fepetra raisin'ny fanjakana ankilan'izay tsy hita soritra. Fanadidina hoentiny onina saina. Tsy azo idivirana ny fiakaran'ny vidy-solika atao anatin'ny 80 andro avy noho ny fifanekena nataon'ny governemanta malagasy sy ny mpiara-mombon'antoka, fa ihany koa ny fahabangana eo amin'ny kitapom-bola-panjakana. Ny toe-karena malagasy izay efa tsy nitsahan'ny totongana vao maika ikorosofahana vokatry ny fahadisoana ara-pitantana ny fitondrana ara-joelona. Fa raha jerentsika zany toe-karena amin'izao fotoana izao dia efa misy an'ilay hoe explosion interne, misy eo amin'ny fiarahamonina malagasy amin'izao amin'ity resaka vidim-piainana ity, efa misy fipoahana ao anaty ao, fa mbola mijanona ao anaty ihany. Ho azo heverina zany ary ho zava-doza ho an'ny firenena iray manontolo amin'ity taona ity ny explosion sociale, ary tsy angano fa raha zava-misy ampiny fahatapahana lavareny amin'ity jiro sy rano ity tsy ahafahan'ny malagasy mamokatra. Eo ihany koa zao amin'izao fotoana izao mitodisika ny olan'ny rano noho ny tsy fisian'ny orana, isy fiantraikany izay goavana ho an'ny toe-karena Madagasikara ary hiteraka an'izay resaka explosion sociale izay. Tsy fametrahana tamin'ny toerana tokony hisy azy ireo manam-pahaizana sy teknisianina malagasy, tsy fihainoana ny tolo-kevitra sy ny fampanenoana lakolosy nataon'izy ireo hatramin'izay no mahatonga ny firenena amin'izao toerana izao. Anatin'ny fahasahiranana avokoa ireo andro lehibe iankina ny fampandrosoana sy mariky ny fiandrianam-pirenena. Dia mitovy tsisy valaka ny olana misy eo amin'ny resaka solika sy ny jirama amin'izao fotoana izao. Ina moa ny anton'izay dia noho ilay fisian'ilay subvention continue. Ny subvention izay mariantsika aloha fa ny subvention zany dia natao hanarenana ny toe-karena ao anatina vanim-potoana fohy fa tsy ny tokony natao ho lavareny. Ny zay subvention zay dia miaraka amina mesure d'accompagnement zay efa tokony natao Madagasikara dia fitediavana vahaolana maharitra amin'izay resaka jiro sy rano zay. Fa ity moa tena atoato zany dia isan'izay fiakarany vidy-solika zay. Hoe erreur tena grave natao fanjakana amin'izay fanaovana subvention toy vakana amin'izay vidy-solika izay. Ho avy zany ity zao fampiakarana izay vidy-solika izay, etsakilany nefa ny mesure d'accompagnement amin'izay mety ho fiakarany vidim-piainana dia tsy misy. Mbola fampanantenana amina resaka foto-drafitr'asa izay tsy ahitana mba olana amin'izao fiakarany vidim-piainana izao no imasoan'ny fanjakana raha ho amin'ity taona 2024 ity. Efa fantatra izao zava-misy izao ary efa nampozana ho hiatran'ny faneho-kevitra raha ny fomba ny tantanana ny firenena tato anatin'izay enitaona izay. Ny fiafarany taona teo nandrasana ny paikadin'ny fitondrana hiatrehana ity fitangany vidim-piainana ity, saingy ireo foto-drafitr'asa tsy miteraka famokarana noho ny bantoerana tamin'ny kabary ny Andry Rajoelina. Matanjaka ny lafiny ara-kolokolo eto Madagasikara, ankalasa gaboraraka ny fanondranana ireo arena voajanahary antsokosoko, tahaka ny sokatra izay ahitana fanondranana foana tatoato ho ireo mpamakafaka politika naneho ny heviny tamin'ity androany ity. Ny politika apetraky ministera voakasika amin'ny fianovana azy ireny, raha teo izay tsy ampy antony mampirongatra izay fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena izay. Henri Florian. Tamin'ny faramparany taona 2024 lasa teo, vao maika mihamafy ny fanondranana antsokosoko ireo arena voajanahary avy eto amintsika, ary lasebatra indrindra tamin'izany ireo sokatra izay isan'ny biby mampalaza ny Madagasikara. Ankoatra ireo sokatra tratra teny Ambohibon Anteroka, niaraka tamina Solovavamboaka, sy lay 5 sy 700 tratehaka tany Mahajanga. Sokatra radie miisa 70 avy eto amintsika indray,
nosarona tany Malaisie ny 24 Desambra teo araka ny fampitambavao navoaka ny Italie misany ny lafiny ara-tontolo iainana any Malaisie any. Antony iray mahatonga ny fivoahan'ny arem-pirenena tahaka itony ny fisian'ny kolikoly avolenta eto amintsika raha ny nambarandreo mpamakafaka fiainam-pirenena. Manjaka be ny kolikoly eto Madagasikara, zany hoe ny sehatra rehetra sy ny antanatohatra rehetra eto Madagasikara dia anjakan'ny kolikoly. Dia tsy afaka manao ny asany rakony tokony izy ny mpiasa-panjakana fa sady misy teritery ihany koa ao anatiny no misy atao hoe tambazotra matanjaka mihitsy satria hitantsika efa ny eo tratra miverina eto Madagasikara hatramina parlementaire hitantsika tsara iny zavatra nitranga fa voaroroy tao anatin'ilay asa manondrana ny tsokosoko ny sokatra. Ny tena olana antsika zany dia eo ny kolikoly ny faharoany koa dia tsy fahatsapantsika ny lanjany ilay arena zay ananatsika any ka amidimiditsika fahatany izy fa tsy fantatsika hoe arena no isan'ny mahatonga ny olona mahasarika olona mandeha aty Madagasikara mitsidika Madagasikara satria tsy misy any aminy reny. Tsy manana fahafahana miaro ireny voajanahary ireny koa isika indrindra fa any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny ary ahina ihany koa ny alany tamingana azy ireo amin'izao fotoana. Tsy ampy ihany koa ny politika entin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampiratiana lovenjafy raha ny fanazavana. Variana amina programa rendrarendra ny ministera indrindra fa ity automobile électrique ity hitantsika tsara fa tsy mitondra valeur ajoutée goavana ho an'ny firenena akory io anefa io no tena isan'ny atosika ankehitriny hoe ny fananany Madagasikara voiture électrique. La mode koa izy fa la mode tsy mifanaraka amin'ny priorité à Madagasikara io zavatra io ary ny tokony ataontsika zany dia ny fiarovantsika ny zavaboaritsika indrindra fa ny sokatra ny baobaba eo any koa ireo arena toy ny makia zay hitantsika misy na fandropahan'ny olona azy tokony afantotsika any zany ny heritsika mba ahafahantsika mampisy valeur ajoutée andreo arenantsika ireo satria ireno ny tena andehanan'ny olona aty. Itsevina fa isan'ny sehatra mampidibola betsaka ao anatin'ny kitapobolam-panjakana ny lafiny fizantany izay misy fandraisan'ny goavana amin'ireo arena voajanahary izay ahina ho tapitra amin'ny fanondrana ny tsokosoko ireo. Atratehaka atao amin'ny fahadranomasiny Bueno Omaly ireo teratany vahiny maromaro nikasa iondrana tsokosoko atsinosy Komoro, teratany somaliana, etopiana, komoriana ary malagasy mandidina ny 700 eo ireo tratra ireo ary no tanana natao andromaso ao amin'ny vondrotompatry ny fiadidiany Gendarmerie ao amin'ny faritany ny Mahajanga. Anja Robert, Polo Mahajanga. Teratany vahiny miisa 7 sy teratany malagasy miisa 2 nikasa iondrana antsokosoko any amin'ny nosy Komoro no sarin'ny Gendarmerie pirenena misana ny sisin-dranomasina eto Mahajanga tokony tamin'ny 10 aliny alahady 5 janoary 2024 teo. Zany hoe nikasa iondrana tsokosoko miala eto Boina zany amin'ny ranomasina Boina. Dia tonga zareo rehefa tonga tamin'ny natao ny fikarohana nisy vedety nampiasaina teny amin'ny rano teny amin'ny laza dia vérifier dia tratra tokoa zareo tokony teo amin'ny 10 alina teo tratra teny amoron-drano teny dia nangonina. Dia zareo moa zany somalien 30 dia ethiopien anankiray dia comorin anankiray dia malagasy anankiroa dia efa napetraka zareo ato amin'ny foyer ato moa zany tezana ato dia mandeha zao ny fikarohana moa zany fanadiadina momba n'io zavatra io. Zay ny vaovao zay ambaratsika androany dia mamerina antsika ihany mitsika rehetra zany mba hilaza ny vaovao aingana ty aminay aty mba ampitandro ny filaminana mba ahafahana raha misy tranga miseo moa zany isorohana an'izany zavarana tranga ratsy. Fandigan-dalàna ihany koa moa hitana eo hoe ity fandigan-dalàna dia tsy maintsy atao ny fanamborana. Teny amin'ny faridranomasiny Antsambingo sy village touristique iny izy ireo no notaterina tefitefy tsikelikely tamin'io alin'io raha ny loharanom-baovao hatrany. Araka izany dia nogiazina eny amin'ny brigade port ny Mahajanga ilay tefitefy raha toa ka natao andromasina atao famotorana lalina eo anivon'ny CRGN Mahajanga kosa ireo olombelona mpitsompinenana ireo. Tontolon'ny fampianarana kosa indray fa nitsakitsana tanteraka ny asan'ny mpampianatra sy mpanabe ny fanaovana terivemanta ireo mpampianatra mpiasa-panjakana hifitsy hampandany kandida volomboasary tamin'ny fifidianana bentanàna sy mpanolotsaina faran'itio iny hony teo anivony Sempama na ny syndicat ny mpanabe mpampianatra eto Madagasikara
ny teritely politika izay nisy tamin'ireo fifidianana ny sesy teto amin'ny firenena izay nimba ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara raha ny fanazavana. Christian Dimpy. Fanaovana tsinitsinina ny fanabeazana eto Madagasikara sy famotehana ny asan'ny mpampianatra sy mpanabe ny fanerena ankolaka na mivantana ireo mpampianatra sy mpiasa-panjakana ifidy sy ampandany ny kandida volomboasary tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina farany teo ho ny SEMPAMA na ny sendikany mpampianatra mpanabe eto Madagasikara. Nampiasaina avokoa ireo mpampianatra sy mpiasa-panjakana nanomboka tamin'ny fampelezan-kevitra hatramin'ny androm-pifidianana ary niarany tsindry sy ny famindra-toerana na affectation ireo izay tsy nankatoa ity baiko midina ity. Ny nampiasaina amin'ny mpampianatra, ny draine ny sisy koa mpampianatra tsotra, taletsekoly na proviseur na directeur na collège na EPP nampiasaina daholy, nampiasain'ny fanjakana hampantaniana ny kandidany. Zay no azo amin'ny tinana. Ka raha manontany ianao hoe nanahoana ny zay tsy nanaiky hanao na nanao fa heveriny hoe tsy nahafapo azy dia hiara amin'ny famindra-toerana. Famindra-toerana zany nefany dia mafy dia mafy ho an'ny mpampianatra satria zao raha afindra-toerana ianao dia tsy mahazo akory ny indemnité tokony ho azonao amin'izany fa dia mianto tena ianao manatotosa n'izany zavatra zany. Iteraka zava-doza ho an'ny sehatry ny fanabeazana sy ho an'ny fiainam-pirenena ny fanaovana tsindry politika tahaka ireny nitranga tamin'ny fifidianana telo farany teo ireny hoetrany ny fanazavana. Tena miteraka zava-doza ho an'ny fampianarana mihitsy satria nahoana tsy manana an'ilay farisihana tsony zany ny mpampianatra mpanabe hanao an'ilay asany fa dia tsy maintsy mivelona moa dia manao an'io asa io fa tsy ao tsony ny zotom-po sy ny faharesentahatra hoe itenge ka tena miantoka ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara. Ka raha izao no mitohy dia ambaranay mazava tsara eto fa raha izao no mbola mitohy sy tohizana dia mbola ho avy manjombona lavina izao no ho avin'ny firenena. Fampiasana ny fahefam-panjakana, ny volam-panjakana, ny mpiasa-panjakana ary ny fananam-panjakana lentina nanaovana fampelezan-kevitra nanohanana ireo kandida volomboasary isan'ireo endrika tsy fanaran-dalàna hita sy niariary tamin'iny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina iny. Andrasana izay mety ho fandraisana andraikitry ny senisy ny fitsarana manoloana ireny tranga ireny mialohany amoahana ny voka-pifidianana ofisialy. Fa miditra amin'ny telo volana faharoa ao anatin'ny taom-pianarana 420 520 amin'izao fotoana ny tety andro mpampianarana eto Madagasikara. Androany no efa niverina an-tsekoly ireo mpianatra avy amin'ny fanjakana manerana ny nosy raha toa ka ho an'ny rapetso kosa ny ankamaroany ireo sekoly tsy miankina. Hatreto mbola ny 20 ray aman-dreny mpianatra no nafeno no naefa ny saram-pianaran'izany amin'ity volana janoary ity ho an'ireo sekoly tsy miankina ho ny association des directeurs des écoles privées de Madagascar androany. Christian Dibiatrany mitatra ny Cyprien zay. Niverina an-tsekoly nanomboka androany ireo mpianatra avy amin'ny sekolim-panjakana manerana ny nosy raha toa ka 5 arapitso kosa ny ankamaroan'ireo sekoly tsy miangina no fidirana amin'izao fiatrehana ny taom-pianarana 3 volana faharoa anatin'ny taona 2024 sy 2025 izao. Ho an'ireo sekoly tsy miankina mbola vitsy ary tsy misy afa-tsy ny roapolisy 100 ray aman-dreny ny mpianatra ihany hatreto no efa naefa ny saram-pianarana ho an'ity volana voalohany ity raha nambarany teo anivo ny association des directeurs des écoles privées du Madagascar androany. Dia ny fiantraikan'ity fidirana amin'ny telo volana faharoa ty moa zany androany vao miditra dia tena hita taratra satria hatramin'izao zao raha jerijerena kely eo mbola any amin'ny 20 any angamba ny saram-pianarana no tafiditra dia efa betsaka avy hatrany le mitondra carte de correspondance miala tsiny mangataka andro zany ka eo zany dia mila fandinihana tsara reny zavatra reny zany tsy maintsy mifampitsimbony tsy maintsy mifampitsimbona zany satria iaraha mahalala le toedra raha ito amintsika ny fiainana eto amintsika dia tsy maintsy mifandamina miaraka amin'ny ray aman-dreny ihany zany. Zay no azo atao zay.
mitombo araka izany ny fahasahiranandreo ray aman-dren'ny mpianatra raha ny zava-misy ainan'ny malagasy ankehitriny ankilany disy fanantenanany avy amin'ny association des directeurs des écoles privées de Madagascar raha ny andrana fa ifantoka bebe kokoa amin'ny fijerenan'ny fanabeazana ny mpitondra amin'ity taona 2024 ity saingy varina any amin'ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa aitraitra sy fisehoana ivelan'ny fotsiny ihany raha tarafina tamin'ny kabary izay nataon'ny Andrajoela ny farany taona teo. Vao mainka miditra fahasairanana zany ny ray aman-dreny amin'izao fotoana zao amin'le atao hoe condition zany le toe-bola mihitsy zany ny tena tsy mahazaka dia misy fetraikany be dehibe aty amin'ny fampianarana zay zavatra zay ka io zany tokony jerena akaika reny kabarin'ny filoham-pirenena reny aloha de mazava ho azy aty amin'ny fampianarana niny tena fototra raha tiana ho tanteraka ho tanterahana reny zavatra rehetrarehetra reny de tsy maintsy miainga avy aty amin'ny fampianarana reny kanefa ty tsy voakitika kinona moa zany ny naovana andreny fa de atao hoe tena oatra ny teny rehetrarehetra ihany fa tsy hotody amin'ireny zavatra kasaina reny ny tsika malagasy. Fa nambogoavana napetraka ity fitondrana rajoelina ity ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso saingy fanabeazana sy fampianarana tsy mitsahatra mitotongana no misy eto amintsika ankehitriny andrasana araka izany izay mety fova mipetsiky ny mpitondra fanjakana ka metraka izay fampianarana ho lara-pameana izay hoetrany ireo mpisehatra amin'ny fampianarana. Dia lafim-baovao iny ihany koa no tompoko lahy sy tompoko vavy no entina miseto anatin'ny dokavatra vetivety. Ndao ary. Efa ela nanasaky lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane de fa ampy e. Way, ary tena mandroatra be malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra. Pauline anitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra lovia karo. Pauline vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao Pauline nampiasaina. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manorina mamorina tsy hijanona tsony satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika afaka mamorina maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao de zao ndao falera Thelma miova o yes. Mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga tsoa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana ao an-trany hanaraka izany hatramin'ny farany tontolon'ny fampianarana trany ndeha anohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity miavery asina ny lanja ny fanadina mpanjakana amin'izao fotoana vokatry ny tandrevaka toy ny tompony andraikitra isan'ny tokony toy ny fivoahan'ny lazadina mialohan'ny fotoana ho ny teo anivo ny direction nationale des institutions laïques pour l'éducation ny mpitondra fanjakana izay tokony hanome vola no manana ny fiatriana ny fanadina mpanjakana sy ny fampianarana raha ny fanazavana Henri Florian no mitatra ny Cyprien zay. Miditra ao anatin'ny telo volana faharoa avokoa ny sekoly rehetra nanomboka tamin'ity androany ity telo volana izay hanomanana sy kirakirana sahady ny antota taratasy rehetra hiatriana ny fanadina mpanjakana CEPS BPC ho an'ireo ankizy ireo soany izany amin'ity taom-pianarana ity na eo aza ny volazany lalàna fa memempona ny sara ny fisoratana anarana ho an'ireo hiatrika ireo fanadinana ireo misy ihany ireo sekoly izay maka vola noho ny fikirakirany antota taratasy maro samihafa raha ny nambarandreo mpanabe tsy ny sekoly tsy miankina ihany fa ny sekoly rehetra manerana Madagasikara na ny fanjakana na tsy amin'ny fanjakana
dia tsy andoavam-bola ny fisoratana venona tsara ny fisoratana anarana any amin'ny CEPE sy BPC fa averiko indray le izy hoe ilay taletsekoly izay toeram-panadinana no matsiaro hoe misy zavatra tsy zakany miaina dia oa zany ilaza aminao ina le zavatra tsy zaka misy sekoly a misy toeram-panadina manao hoe mitondra rano tsiraray mitondra taratasy fotsy anankifolo zay tsy azo atao zany fa saingin'olona tsy fisina dia manao an'izay ry zareo zay zany le izy raha ny tena fandehany zany dia averina apetraka le izy hoe eo ampelantanan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tanteraka ny fampandehanana ny fanadinana namafisin'ireo mpanabe ihany koa fa very asina tanteraka ny fanadinam-panjakana eto amintsika nandritra ny taona maro ny fandimby izay no ny antony maro samihafa indrindra fa ny fivoahany ilazadiny amy alohan'ny fotoana za tompoko dia mangataka mihitsy any mpitondra fanjakana ny governemanta mihitsy na filohan'ny republika omeo asiny ilay fanadina-mpanjakana eto Madagasikara inona ndikan'ilay omena asiny mamenatr'olona reny baka misy labzi reny mamenatr'olona le fuite de sujet fa maninona tsisy voasazy mihitsy ny olona nanao an'ireny fa dia lasa dona fotsiny misy amin'izao fotoa zao tsisy asina dia inona nivokany le akizy mba mandeha manindra hoe ho any ampitana ohatrohatra zany dia vao mare fotsiny hoe baka 1900 firty na 2000 firty dia fa voasakana dia za zany ny antsoava tsy le vola fa ny asiny le fanadina-mpanjakana mihitsy itsaivina trano fa isan'ny mampitarena ny sekoly tsy miankina sy nireo ray aman-dreny isan-taona ihany koa ny fitakiana vola amin'ireo mpianatra miatrika ny adina ara-panatanjahantena entina hanao fanakianja naovana an'io adina ara-panatanjahantena io noho ny tsy fanany ny fanjakana fotodrafitrasa mifanaraka amin'izany fa velo taraina malona ny fahatapahan-jiro amin'izao fotoana ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina ny fahatapahan-jiro izay isan'ny mampirongatra ny tsy fandriampahalemana eto an-drenivohitra fa ihany koa miteraka fahatsiantoka ho an'ireo mpandraraha madinika fanadihadiana hoentiny Nela Ranefson Taoriny ny fifidianana abentanana teto Antananarivo sy ny manodidina niverina indray amin'izao fa ny fahatapahan-jiro izay hia mampitarena ireo mpandraraha madinika izay mivelona amin'ny hia herinaratra saika miverina indray hia ny fahatsiantoka ateraky ny fahatapahan-jiro raha ny fanazavan'izy ireo akoatra izay miteraka tsy fandriampahalemana ihany koa fa ny fahatapahan-jiro indrindra amin'ireo faritra efa fantatra fa mafana eto Antananarivo raha ny hia fanazavan'ireo fa olom-pirenena tsy hitako izay hoe mahasamy eny areo vatapaka io ranga dia sahala ihany raha amiko aloha ny anay zao ty tapaka izy ohatra hoe amin'ny 5 amin'ny 3 dia tsy mitohy raha tsy amin'ny 9 sasany amin'ny 7 arivo dia amin'ny alina io tsy haiko tsony fa maraina mihitsy io vao mandeha amin'ny alina fa tsy haiko na 10 alina io ny tapaka dia marainandro io vao mandeha dia mangahy anao moa mivoaka ao an-trano fa dia efa ao an-trano aloha dia ety amin'ny tanàna ety indray aloha tsy dia tena mbola azo lazaina hoe milamindamina aiza moa ny tena hitany tena milamina fa mba azo lazaina hoe milamindamina aloha ny ety mpanjiro amin'izao aloha tena manorisoro mihitsy satria amin'izao na ny telefônina sargena ary amin'izao efa sahirana be marina mihitsy le tenin'ny gokary iny le lobaka tamin'ny propagande findayanareo dia ohatsohatry izay tena manahirina be manimba zavatra be da be zao ny zavatra simba ny coiffure tsy afaka miasa ny mpivarotra épicerie sahirana mpivarotra glasy ohatr'izay irany jirama amin'izao tsy mitsatsa miakatra foana tsisy hoe tapaka ny jiro dia hoe mienana hoe normal fa miakatra mahay mitombo foana le izy tsy fantatra mihitsy hoe iza ny tena tokony tompona anjaikitra fa ny zavatra tsapa zao hoe jiramany manatona anay eo amin'ny manatona relevé dia zay mandoa vola makany dia tokony mbola sainjay ve mbola hitomano any amin'ny fanjakana nefa tokony izy ny ady ho amin'ny fanjakana hoe ahoana ny jironay tokony tapaka na ohatr'izany fanontaniana mipetraka ny oiha atraiza izao fa fahatapahan-jiro izao tsy hanolotra vahaolana manoloana izao mihitsy veha izao fitondrana izao fa iaina ao anatiny nisy fahasairanana hatrany ny vahoaka malagasy
Lafim-baovao hafa kosa indray hiala amin'ny maha-praiminisitra ary hiala amin'ny mahafilohan'ny antoko libéral. Io no fanehoan-kevitra nataon'ny praiminisitra kanadiana Justin Trudeau androany fa metra-pialana izay ampiariny avy hatrany aorian'ny fanendrena izay hitarika ao amin'ny antoko misy azy. Efa maro ny fangatana niseho ny amin'ny tokony hametrany fialana hatramin'ny 12 Desambra lasa teo, fotoana nanambaran'ny praiminisitra lefitra ihany koa ny fametra-pialany. Isan'ny anton'izany ihany koa ny hamafy ny toedrarahony toerana taorian'ny navoafidy indray an'i Donald Trump ny volana Novambra lasa teo. Anohizantsika ny fampalalam-baovao, miaritra fidanga ny vidim-piainana ny tantsaho amin'ny komuna Toamasina suburbaine amin'izao fotoana, dia afakatra 4 ariary ny kilombary eny amin'ny Ropanjara. Tsy mandeha amin'izay loany ihany koa ny fambolem-bary noho ny tsy fisian'ny rotsakorana ka ina ny sy ny anohanana amin'ity taona ity. Erino Rendrianomanana, Kolo Toamasina. Ety amin'ny tanàna antsoina hoe Besakay, ato anatin'ny fokontany Ambodisaina, commune Toamasina suburbaine. Tsy afaka miandry ny firotsahan'ny orana intsony ny mpamboly vary na dia efa tara aza ny fotoam-pambolena tamin'ity taona ity. Efa lany avokoa ny tahirim-bary ka tsy maintsy miaina ny vidim-bary 4 ariary ny kilao. Tsisy rano zao raha vadika foagna dia atao ketsaforana amin'izao foagna zagny raha satria fotoagna moa mandeha andigny rano misy tsy mbola ela latra Zagnahary zagny dia manao foagna zagny amin'ilay asa zagny avadibadika akeo foagna dia ketsaforana akeo foagna. Zagny ndraiky dia magnany agnandro zagny famboliagna dia tsy manjary mihitsy ilay vokatra. Zagny aby zavatra mahazo anay aketo zagny amin'ny resaka famboliam-bary. Fa avy agnandro be igny dia maty aby vary amboly igny dia avy koa zagny oranandro agny oranandrom-baritra akagny igny ndraiky koa zao misy mitambatambelogno ny asanany zagny moa maty resite moa dia mbola miherigny manosika koa zagny magnampignampy ilay maty. Ny vokatra manko dia tsy dépense zagny betsaka lany aminanjy fa le vokatra makatra azo zagny tsy ampotrino. Antegna koa moa zagny amina fahasairagna tsy dia mahavita mandeha hoe amina hectare fa eo amina antsasika hectare zagny no vita. Kivy ny mpamboly manoloana ny zava-misy ankehitriny. Eo ny tsy firarahin'ny fanjakana ny tontolo ny famokaram-bary eto Madagasikara, manampitrotraka ny tsy fisian'ny rotsakorana. Zara raha matody 2 volana dia lany ny tahirim-bary. Misy aza ny safidiny tsy amboly vary itsony noho ny eo ampelantanana efa tsy misy. Le oentimanina tsisy. Io zany tegna manahirana anahy. Tanimbary nefa misy. Tanimbary misy zary fa ny fafatra raha io mbadika io ato. Fa navita ohatran'ity zao. 5 tolo angambany izy fa faragna dia fa nidrondronka sasany. Raha entiko magnano ananjy tsisy raha ty tsisy koa sakafo dia najanoko. Tsy amboly zany amin'ity? Tsy amboly zao. Safety tsy hitako raha tokony vitako anazy zany. Egny anahy ty moa zany tsy salama, tsisy olo tokony hagnampy anahy moa zao dia najanoko aloha izy. Ino zany ataonao amizao? Dia izaka izy mamaky tany amirangaty izy izaka nda hiarigna vary kapoaka raiky ho an'ny vady manjanaka. Vaky tany zany contrat miako karahan'izao anao dia ohatrino ty vakiny karahan'iny zany dia ohatrino igny. Tsy azahoagna moa fa ty hinagna kibo dia magnano. Alohany magnano karahan'izay noho ny andeha mako tragnon'olo agny. Hatramin'izao aloha izy niegna le rendement ny vary satria tsy arakaraka le taloha zay raha hoe miasa agnatin'ny tany ity ataontsika hoe amin'ny 2 hectare ake vitanay tegna mahatody taonanay igny. Zao zay moa tsy mahavita le ara-dalàgna le tanimbary satria ao le rano tsy ampy ary aveo amin'ilay vidiny zezika moa tsy araka dia lasa ary enti-managna zany tsy ampy koa. Zavatra tokony machine na hoe aomby asa anazy dia manjary vatagna magnano ananjy dia tsy firy le vita. Taloha zany zay niry ratsiraka regny nagnamboatra ananjy. Dia zao nalany fanjakagna mihitsy, ny alany fanjakagna zany resaka ty rano amin'ny tantsaha reto. Dia lasa le tantsaha sady mikarakara le entretien le barazy, mikarakara amin'le asa ty andavanandro ty dia lasa tsy araka. Dia raha ohatrany hoe tanimbary jeretsika io tsy ampy intaona vary miakatra aminanjy somary kivikivy ihany ianao agnano raha ohatra zay. Manodidina ny 803 ariary ny kilaon'ny vary miainga avy aty amin'ny mpamongady. Tafakatra 4 ariary izany eny amin'ny mpaninjara indrindra eny ambanivohitra. Voatery tsy maintsy ahena ny kapobary andrahoina na janona ny aingitraingitra amin'ny laoka. Misy ihany koa ny misafidy ny anjifa ny vary gasy hatrany
na dia lafo aza ny vidiny sitrany babetsaka otrikaina vidim-bary efa 7,000 ia no stock zegny na vary makaliko stock enjatsy 3,000 makaliko dista 7,000 tsy latsaka sarotsarotra sarotro satria raha mila homagna fogna za madiniky fa tsy raha mahatrapo za raha azo rohondroko sy tapany fisoragna Andriamanitra nazo rohondroko sy tapany zay ravin-daboara ndraiky misy igny mamboly ravin-tsomanga zegny matetiky zay vao vindrony maheky fa tsisy raha mifangaro ananjy koa fa haro tomaty haro menaka angivy maheky haro ananjy de fa zay hoe vary atao vaty tsy mandritra ny taona no volena eto indrisa nefa fa tsy mahatoty taona intsony ny vokatra miakatra eto ahinao iaratsy ny vokabary amin'ity taona ity no ny toetry ny andro sy ny tsy firarahiny ny fanjakana ireo tantsaha ireo dia ila fomba-vao iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamatrana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity isaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany feloma tompoko Vaolinina vaovao be vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao loto ny olanao vaolinina ampiasaina Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany Elmondes il a présenté ny vaovao avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.